Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa nabavy malala tena faly tafoana amintsika eto indray amin'ity androany ity. De tonga indray ny fotoana zay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe zay mare zay miaraka aminay foana isan'andro isan'andro manatotosana zao fandarana mahafinaritra mamitsika izao de miarabantsika rehetrarehetra zay tonga eto resy lahatra fa tantanin'Andriamanitra zao tsika rehetra tonga eto androany ary ny tantanin'Andriamanitra mba ho ampaherezana tantanin'Andriamanitra mba ho ampitrakana raha mitanondrika ianao apitrakanao any ity fandarana ity ny ten'Andriamanitra zay hozaraina eto. Alléluia. De ampahery anao ane ny ten'Andriamanitra rehetra zay na ny hira na ny toroteny sy famelabelarana na ny vavaka izay ho atao eto mba tsisy ho latsaka tany ane zany fa tena hoe ilatsaka ao am-ponao ny zavatra rehetrarehetra raha lasa nabavy malala. De maharetatra amin'ny farany androany vao tonga miaraka aminay eto de tena arabaina be amin'ny fifaliana be mihitsy ny arabananao tonga soa ianao de maharetatra amin'ny farany fa tsy kisendasenda ny atongavanao eto fa misy raha ilany tompo anao. Ho antsika ifampankety kosa de tonga soa daholo ihany koa raha nabavy erikaraky niditra voalohany teto raha tsy diso ny avy aty amiko de ho tahiny tompo manokana ny anao raha nabavy de tsy anao ihany fa hatramin'ny ankonanao de ho didin'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fahasoavana ane. Alléluia. De Andriamanitra manakaipahasoavana ombanao am'izay rehetra ataonao hiboboky any loharampitahina avy any ambony ka avy any ambany avy amin'ny vazatany efatra ho tahiny Jesosy. Raha nabavy erikaraka tahiny tompo Ralatojo Mikael, Elisabeth, Marijo, Lina Artizanay, Razana Monika, Mampionina, Mamsirandry de ao ihany koa Felana Rakoto, Kadaka, Andoandry, Razana Monika, Tsirambolamel, Mamsirandry de ao ihany koa raha nabavy Mamsoa moa ny anarany Erikaraka, Rantalina Marie Charline sy ny zanany Lina, Erikaraka, Sandola, Naël, Lantonirina, mbola Naël, Tina Rakoto Arzaka, Berthe Sava de ao ihany koa Rodina, Herbetina, Eme Manambotso, Aingodina Andrenasolo, Herbetina Zadiny ny hira rapitso, Aingodina Andrenasolo, Eme Manambotso, Kodaleoni, Verselina, Rolianisa, ao ihany koa Kotre Kamaradin Jesosy, de ao ihany koa Andonina Suzelle, de ao ihany koa Andoandry fanarabaiko teo, ao ihany koa Berta, Itody Raoniso fambiazana fitahina zay nidiram-pahasoavana tokoa, Olga Raso, tonga soa, Fintso, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Preta Marie, Soameva, Erikaraka, Soa Ofisialy, Salom Majiaby, tahiny tompo daholo Maivare, zay ndray vao hita teto, tonga soa, Man Nico, bonsoir, ao ihany koa Maman Valtina, Erika, Sambatra Narindra, androany vao hitako teto zany Sambatra Narindra zany de arabaina manokana Sambatra Narindra de tonga soa, raha efa teto moa talohan'izay de ialako tsiny fa ohatra zay vao nahitanainao zay anaran'izay faly zay mandray anao sy mahita anao. De androany tsika hiaraka eto amin'ny adiny ray sasany eo ny rahantsika eto taka ny mazatra. De androany ny ekipa iaraka amiko eto androany raha nabavy iaina no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana de zahako moa nitondra ny tenin'Andriamanitra ampahery anareo eto amin'ity androany ity. Novidiko manokana zay satria maromaro no mety mandalo ady mandalo olana de tsara alohatsika mifampahery tsy mampahery ny toroteny tokony ataon'ny ankizy anjara eo fa ny fidoloha-hevitra ray mihitsy ny androany de zany hitondra ny ten'Andriamanitra eto. De ao ihany koa raha nabavy Suzelle izay hitondra ny bavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity.
ohatrany tsy misy fampitinana aloha fity androany satria de mbola nisy zavatra kely somary na seriny anazy tao anatin'ny 3 andro 3 andro teo sady vavao mahafaly nomena atsika fa de isaorana an'Andriamanitra fa de mandeha somatsara ny radio atsika tamin'ity androany ity ary omeko anao ny lien raha afaka misy manoratra eo ihany koa ahafahanareo tsy www.ndramokaizaho.com tsony ny site enonao ny radio atsika manomboka androany fa lasa akiradio.radio 12345.com mora tadidy zay akiradio de point de radio de mitoy aminy 12345 de .com io efa nisy nandefy io io narefa andralatojo io akiradio.radio 12345.com isorana an'Andriamanitra moa fa rehefa atao anatin'ny fotoana moa tsy nandeha elaela ny radio atsika tsy nisy valiny tena nivon'ny teknisianina zay nifampiakinana tamitsika de nisy teknisianina ray mba natsangan'Andriamanitra tato tokantrano de tao izy 3 andro teo vao vita ny fianarany ny devoir de manao fampitinana toriteny de gaga ako mifo kely amin'ny 2 maraina mbola mirehatra ny jiro amin'ny chambrany mbola misy zavatra ataony eo amin'ny ordinateur eo de nanokatra ifitiny nanokatra ny site web tsika zany de voasokatra somatsara ny site web de mbola tsy de misy ninona ao anatin'le izy satria arak'izay teniko an'izay fotoana fo ihany no nafahananao an'io de isaorantsika n'Andriamanitra nanomezany atsika teknisianina kely mahafinaritra kely isaorana an'Andriamanitra nanomezany atsika fity de vita ny fity somatsara no fahasoavan'Andriamanitra no nitolotsaina ny site web atsika izay tsy ekinatsika amin'olona intsony fa de atao tranontsika am'izay zany zao ny efa déconnecté amin'ny serveur talohatsika de efa serveur vaovao zany zao io anovantsika nanova fity anazy io ka de efa mandeha ny radio meno radio daholo am'izay efa mandeha ny radio de meno finaritra mbola tsy de misy ninona raha teo ny atsika hatram'izay raha nandinikinareo tsy de misy zavatra hojerena anatin'ny site web atsika ny anto de zao tsy manam-potoana isika anaovana zavatra mahafinaritra tsy ratsy akory mahafinaritra fa tsisy fotoana anaovana zavatra be dehibe ao anatiny io fa ny tena zava-dehibe de ny mahasoa de nao miklique an'io de maheno toriteny de maheno hira zay aloha ny tena zava-dehibe de makasitraka atsika ho ny fity fa hitany daholo ny teninareo reny de Andriamanitra ne hitanao amin'ny fianarana satria de tena fotoana anaovanao fianarana aloha devoir de tsy de misy fianaranao lesona fa asan'Andriamanitra kosa ataonao ka de Andriamanitra alleloia Andriamanitra no anao ny mahasoa alleloia de mbola nosotranao foana ny izy amety olotsainanao de misaotra atsika rehetrarehetra efa mandeha zany zao ny radio atsika veriko ihany akiradio.radio 12345.com mora tadidy zany de aotsika nomeny ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva misy toriteny foana de miaraka amin'ny hira rehetrarehetra tainy Jesosy tsika rehetrarehetra zay no ela fa andao ary lohatsika hivavaka ihany tao tsika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra de aveo hieno hira avy hatrany tsika de aveo hiditra eto miraperatra tsy miraperatra moa fa hitondra ten'Andriamanitra hifampahirizana amitsika rehetrarehetra ao ary tany tompa-ranabavy aina anao ny fitenenana de tany tompotsika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika hanomboana ny fotoana Andriamanitra rainay io tena faly ny fonay amin'izao arivo zao satria mbola afaka hanantona anao indray mbola afaka hisaotra anao indray Jesosy de ndretzay tompo malala maro be ny soa zay nataonao anay maro be Jesosy ny zavatra zay nomenao anay tamin'ity herinandro ity tamin'ity tontolo andro iny Jesosy hisaoranay anao zany Jesosy androany zay Jesosy de tonga eto an-tongotra ao hiverina eto aminao zay Jesosy hanatitra fisaorana ao anao de ny tenanay Jesosy ny fideranay Jesosy ny vavaka zay asandratra eto Jesosy ny fonay Jesosy de hiverina aminao amin'ity hariva ity hisaotra anao tompo malala misaotra satria tena tsara ianao misaotra Jesosy satria tena tia anay ianao ary tena mpanolotsaina anay ianao ary tena mpiaro anay ianao
famindra foanay ianao Jesosy matoa zay mbola tonga eto indray. Mankasitraka anao zay Jesosy. Mankasitraka anao zay amin'ny zavatra rehetra nataonao na tsara na ratsy Jesosy dia isaoranay anao zany satria ianao no mpitantana anay, ianao no mahafantatra an'izay mahasoa anay. Misaotra anao zay Jesosy. Androany zay Jesosy tonga eto zay Jesosy dia vonona indray zay Jesosy ny hain'ny teninao, vonona indray zay Jesosy no ampianarinao, vonona indray zay Jesosy ny hain'ny fampianarinao Jesosy dia mangataka ny fanainao masina zay Jesosy amin'ity alina ity. Mba hombanay tsirairay avy, mangataka ny fanatrehanao zay Jesosy ho any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandaharan'izao Jesosy. Na dia hoe any amin'ny samy tokantrano amin'ny trano avy ary zay Jesosy androany dia samy atsapa ane zay, samy akasika ane zay Jesosy malala, samy ovanginao ane zay Jesosy malala amin'ity alina ity. Dia samy ampianarinao indray Jesosy, samy ampionononao indray Jesosy ninona zavatra izay mety ho angatahany tsirairay avy eto, ninona zavatra izay mety manosika ny tsirairay avy izay ho tonga eto amin'izao alina izao Jesosy. Dia tsy ho diso anjara amin'izany izy satria ianao ilay manan-karem-pahasoavana, ianao ilay manana ny zavatra rehetrarehetra afaka manome izay zavatra ilainy tsirairay avy Jesosy. Dia jereo Jesosy reto olona izay tonga midodidody eto anatrehanao amin'izao alina izao Jesosy, manantona anao dia mangataka ny fanatrehanao zay Jesosy ny connexion anay Jesosy, ny telefona izay ho ampiasainy tsirairay avy Jesosy dia aoka rakofana amin'ny rahanao ary ny asan'ny satana, ny asan'ny devoly izay tady anelingelinanay amin'ity alina ity dia fatoranay amin'ny rahanao Jesosy, tsy anakety, tsy anapahefana amin'izao fotoana izay ataonay eto izao Jesosy. Fa aoka ianao irery ihany no anjaka, aoka ny fanainao masina irery ihany no hiasa eto, ary aoka tsy ny fahaizanay Jesosy, tsy ny fahalalanay no itenenanay eto Jesosy, fa ianao mihitsy Jesosy mametraka ny teny ao ambavan'ny pastera izay toriteny ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny vavaka rehefa avy eo koa Jesosy dia ianao no hitarika anazy. Dia mankasitraka anao sahady Jesosy satria eto ianao, mankasitraka anao sahady Jesosy satria miaraka aminay eto ianao Jesosy, dia voninahitra dia ho atolotray ho anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, soratsika an'Andriamanitra zany, misaotra ranam-baviana tamin'ny vavaka mahafinaritra dia tahiny tompo dia Andriamanitra malifity tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao fandraisana anjara ngeza be dia maherezatra any tombo ositra ranam-bavy aina. Zao tsika eno anankiray midirany milohan'ny diantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Anatin'ny tirotianao maka toerana, maka toerana tsara, maka baiboly, alleluia, maka vandro ihany koa raha ohatra mahita vandro, fa ian'ny ten'Andriamanitra tsika aorianan'izy ity dia mahereza fantatro fa misy maromaro mandalo olana sy ady amin'izao fotoana izao. Dia atolotra anareo ty izy ity, mety misafotofotony ny ranomasina fa azadino fa efa eo am-pelantanan'Andriamanitra ny sambo kely ny fiainanao tsy maninona izany ianao mahareta hatramin'ny farany fampaheritsika aoriana ty izy ity. Iny Jesosy ary tsika tsirairay avy meno finaritra daholo.
vaky voaveliny onja mahery mafaty tafiditry rano e idiranangano tsy misy mahitao tsy misy mijery fangana amonja ifisao miadirery oh Jesosy milanao ane awe ampizatrasy turutananao famiandranao niteninao tompo no andrasako e mangina nitsahare divitania mety miady rery ianao am'izao fotoana zao a mety ianao rery tokoa no miadinao ry havana malala ary mety tsisy azony olona atao am'izany fa adinao io fa aza matahotra fa tsy rery ianao alleloia tsy rery ianao a fa ny olona ny mety tsy eo anilanao fa Andriamanitra efa eo amin'ny adinao io alleloia ary raha misafotofoty ny ranomasiny fiainanao lalovanao am'izao fotoana zao mandalo safotofoty ny fiainanao de teteny aminao hoe tsy fiainana raha tsy mandalo an'izany ianao ary tsika rehetrarehetra hitanao rehetrarehetra mijoro reo a de samy efa nandalo fiainana ny safotofoto misy ary mbola mandalo kely ndray anaty safotofotony ary possible mbola andalo safotofoto ihany ny fiainantsika tsika mantsindry mandeha any no mandalo an'izany misafotofoto zany olona efa mpivavaka tao amin'ny baiboly tao a olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra no nandalo safotofoto teo amin'ny fiainany ary eny fa na de Jesosy zanak'Andriamanitra aza de nandalo safotofoto ny fiainany fa ny zava-mahafinaritra de zao taka ny joroan'ny Jesosy teo ambony ranomasina ka nitenenan'ny ranomasina hoe mangina mitsara tamin'ny fotoana nampisafotofoto ny fiainany
de nidina teo ny anjely nampahery azy ndray kosa avy amin'Andriamanitra. Courage ianao a, alleluia, courage ianao, fa raha ao anaty ady ianao no matsiaro an'izany hoe andeha hivavaka ahako de raiso sady efa misy famonjenanao ambadika ao. Ny olona mandalo ady a matsiaro hoe misy Andriamanitra de matsiaro hoe mba eto ambavaka na andeha mba hivavaka de olona efa mahita sady ny lalaky voahany zany olona izany, satria fantatritsika fa ambadiky ny vavaka de misy ny valim-bavaka, fantatritsika fa ambadiky ny antsoantso de misy ny valitenin'Andriamanitra. Alleluia. Ko maherezy ianao fa tsy mifandalovanao ady akory no midika inona. Ny tena marina ary ianao anaty ady io mihitsy no iorakoram-pifaliana ndray tsy ho ela ho a hika fandresena. Mandalo ady ny atleta rehefa izy zay no miatika fifaninanana, fa adino zany rehefa ary mahatonga ranomaso mihitsy rehefa eo amin'ilay podium, miakatra ambony podium eo amin'ilay voalohany mandeha niram-pirenena de mitomany mandray ny médaille, mandray ny kopy. Ao ambadika io adinao io mety ranomaso pahoriana zao no iainanao, ranomaso nalahelo, fa ilatsaka ihany io ranomasonao io tsy ho ela, fa ranomaso mpisaorana an'Andriamanitra. Halleluia. Manana finoana ny azy zao zany ny teniko anareo, ady zany tsika samy mandalo, samy mahafantatra an'izany ady zany, tsy anareo mihitsy ny ampianatra ny hoe ohatrany ahoana zany mandalo ady, fa samy efa nahita an'izany mandalo ady zany tsika. Fa zao manarano diana io, mifikira amin'Andriamanitra, mitediava an'Andriamanitra, fa tsy nisy olona mpivavaka mifikitra tamin'Andriamanitra ka resy anady zany, tsy nisy zany. Ary na de Jesosy aza araka ny teniko taminao teo de nandalo ady izy. Andriamanitra ravana de mampandalo atsika zavatra mafy indraindray, ary tsisy azotsika nomezana tsy ny azy zany satria zanany ary nampandalovony zavatra mafy. Tsika raha mandalo zavatra mafy koa indraindray mety avy amin'ny nataotsika hoy ny tena Andriamanitra hoe nataon'ny olona ny nasolafaka ny diany de amin'Andriamanitra nisositra ny fony. Tezitra ny olona rehefa mandalo ady, tezitra ny olona rehefa mandalo fanitsian'Andriamanitra, fa tsy fantatry ny olona fa avy amin'ny nataony ihany. Fa Jesosy ray avako malalako, rehefa tonga ny andro anankiray nandalovan'i Jesosy ady, tsy avy amin'ny tenany fa avy amintsika reto. Nisy toerana anankiray ny tambesarany ny zavatra zay tsy nataon'i Jesosy, ny tambesara taminy teo amin'ny toerana anankiray atao hoe Getsemane. Atao maky tenin'Andriamanitra isika. Ndao tsika hijery an'i Jesosy tao Getsemane androany. Halleluia. Zao le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio, amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio tsika. Matio toko fa 4 de vakitsika ny fa 4 ka hatreo amin'ny fa hatrany amin'ny fa 7 vakitsika androany. Halleluia. Sady mirabana zay mety mbola tsy voaravako Codenela, LBT fanarabaiko teo Sandrine Erika, ika koa mbola tsy narabaiko tao, misy mbola tsy narabaiko tao ambonimbony tao. Tensia Monique zany zao androany vitako teto de tonga soa Tensia Monique faly zay mahitanao eto. Mandrapahitanareo an'le verset de rabany olona aloha za. Tsiry amboara-miel tahiny Jesosy, de ao ihany koa amboaratsiky Ainzy Rodriguez, zanary ambony valera koa efa io. Halleluia. Lorette Tombosoa, ohatrany efa teto tsy vaovao akory fa tonga soa be. De
Alléluia. Misfit tianao be lera teo Elisabeth Lantony Rina Verselina tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Matotoko fa 4 andininy fa 4 Jesosy tao Getsemane. Ary Jesosy mba mimpianatra tonga tao amin'ny sanak'ireo hoe Getsemane. Ary izy tamin'ny mpianatra mipetraha eto nareo raha mbola ankeroa hivavaka. Raha ny amin'ny Marika io raha vakitsika io teny io. Aloha tsy Marika, ny amin'ny Luka toko fa 2 io teny ihany dia 9:30. Dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary nivoaka Jesosy koaraka ny fanaony. Dia nakao tendrombohitra Oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Zany hoe tsy toerana vaovao amin'ny Jesosy io tendrombohitra Oliva io. Fa Jesosy rehefa hivavaka dia miakatra tendrombohitra Oliva. Tendrombohitra Oliva zany tendrombohitra anankiray. Ary ao an-tapon'io tendrombohitra dia malalaka be midadasika. Dia ao anatin'io tendrombohitra zany tsy tendrombohitra hoe matsikoloha be ohatr'izao akory fa tendrombohitra dia ao ambony ao plat tsara ara-dalàna. Dia ao anatin'io tendrombohitra Oliva ny an-tapon'io tendrombohitra Oliva misy saha anankiray ao ny atao hoe Getsemane. Dia io Getsemane io toerana fivavahan'i Jesosy io. Ny dikany hoe Getsemane dia hoe famiazana oliva. Ao amin'ny toerana io zany ny olona no manapotsitra fiazana ny oliva dia azahoana menaka oliva. Ao zany fanaovana menaka ao ambony ao. Ao amin'ny sahan'i Getsemane ao fanaovana menaka. Atao eo ampovoany daholo ny oliva izay tangosana satria ao tendrombohitra oliva feno oliva maniry. Dia tangosana ny oliva dia entina eo amin'ilay saha, eo amin'ilay tany malalaka kely eo amin'ilay sahan'i Getsemane eo ilay izy no eo ny potserina ny oliva ka azahoana ilay menaka oliva. Famiazana oliva. Dia ao foana Jesosy mivavaka arak'ilay teny tao amin'ny Luka teo dia tsy toerana vaovao amin'ny Jesosy io fa toerana efa falehany, toerana efa mahazatra anazy. Ny tendrombohitra Oliva dia tsy lavitra loatra ny Jerosalema, 2 kilometatra miala eo Jerosalema dia efa tonga ao amin'ny tendrombohitra zany tsy lavitra zany. Zany hoe Jesosy zany avy ao Jerosalema dia miakatra makeny tendrombohitra Oliva izy 2 kilometatra dia tonga eny izy. Ary na mifiry vita indrindray ny fanasitrana nataon'i Jesosy, ny toriteny sy ny sisa fampianarana dia misy fotoana efa mamantona alina efa naty alina be any izy lasa izy miakatra eny Getsemane. Inona ny ataony eny? Mivavaka. Efa eo amin'Andriamanitra izy dia miakatra eo Getsemane. Ary tsy Jesosy irery mitoaka eo amin'ny tendrombohitra Oliva fa matetika ny olona rehefa tratra ny olana, matetika ny olona rehefa mandalo ady dia ny zavatra ataon'ny olona na dia tavita mpanjaka aza rehefa niady tamin'ny Absaloma nandalo ady tao anaty olana dia lasa izy nibaby tanana niakatra tsy ny kiraro nandeha nakeny tendrombohitra Oliva. Aninona? Hitady an'Andriamanitra. Hitady an'Andriamanitra. Misy toerana ry havako malalako tena toerana fitadiavana an'Andriamanitra. Ary io toerana io tendrombohitra Oliva ny anarany. Ary miakatra amin'ny tendrombohitra Oliva tena miakatra mananika. Misy effort ataonao, misy ezaka ataonao, ekaranao ny mivavaka ry havana. Todika amintsika rehetrarehetra izay mety mbola tsy anatin'izany hoe tontolon'ny mivavaka izany ahako. Sady miaraba mianta ozenika izay vao hitako teto tonga soa ianao. Ny mivavaka tsy hoe mora. Atao hivavaka. Mba mivavary vavanareo fa ny mivavaka, ny tena mivavaka tsy mora. Satria misy ezaka mila atao.
tsy mora zany mananika ny avo miakatra ao an-tendrombohitra oliva fa Jesosy tsy olana tamin'ny niakatra teny. Ny antony de zao ahitan'Andriamanitra izy miakatra eny. Fa maninona tsy maintsy niakatra teny? Kalmeny tsy ny olona rehetra ny tafakatra eny. Ary efa zatra ny olona rehefa hitady an'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana de voalazany ten'Andriamanitra fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Andriamanitra de lasa ny olona niakatra teny. Ohatriny hoe akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra eny. Mahavariana ao Jerosalema ny tempoly fa miala ray kilometatra eo. Ary olona bakeo Jerosalema daholy mahita tsara sy mahafantatra tsara ny Jerosalema mandeha andray kilometatra de mbola miezaka mananika ny avo satria maninona? Satria tena te ahita an'Andriamanitra. Sy ny mpisorona ao amin'ny tempoly ny tiany ho hita fa tena Andriamanitra velona ny tiany ho hita de miakatra makeny Getsemane, makeny an-tendrombohitra oliva azafady. Misy toerana ry havana mila ekaranao, misy avo mila ekaranao, ary io de ny fahazotoan'ny olona niakatra eny de arakaraky ny ady zay lalovany. Tsy niakatra teny Davida raha tsy nenjehany Absaloma, na tsy aro te hiona amin'Andriamanitra, te hivavaka ao an-tendrombohitra oliva. Misy zavatra tena hidradradradrana eo amin'ny tendrombohitra oliva, hitady an'Andriamanitra. Mety betsaka aminareo no mety mandalo olana sy ady amin'izao fotoana izao. Manaova ezaky nareo manomboka androany, manaova ezaky nareo manomboka androany, ary na tsy nareo misy ady andaotsika hiakatra tendrombohitra oliva. Za io ravana tena teneniko anareo fa tena maniry, tena tianao teny vavaka tendrombohitra mafy mihitsy efa ela, fa tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra zany tsy ho ela. Haleloia. De niakatra Jesosy. Ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tamin'ity indray mitoraky ity tsy Jesosy hoe falifaly be ohatrany taloha, fa Jesosy ao anaty ady efa manindona azy ny fahafatesana. Ady zany ny anao mbola tompotrosa mandondona ao an-tranonao no mety mandindona anao, fa ny Jesosy efa ny fahafatesana. De zao zavatra nataony Jesosy hoe mipetrahanareo izy fa za mbola andeha hivavaka kero. Andiny fa fito amby telopolo am'ilay matitoko 420 teo. Ary nitondra Petera mba amin'izy ro laza anaky Jebedio izy de nala eloam-po sy ory indrindra Jesosy. Akatra eo zany izy ry havako. Haleloia. Anaty ady Jesosy. Ohatranao izay mety mandalo ady am'izao fotoana izao. Fa ny adinao io ampitomboy, tsy haiko ampitomboy arivo. Zay ny zavatra nentin'i Jesosy niakatra teny. Ny anao nge tena teneniko anareo ny olantsika sy ny aditsika nge tsy makaiza raha mihoatra am'izay nentin'i Jesosy. Fa ny tambesarana. Misy fotoantsika rehefa mizahatra miara voasazy ny ampiasana ohatra fa nisy fahadisoan'ny olona anankiray de tsy manaiky mihitsy zay izy, za nge olona tsy nanao nininy. Miara voasazy nareo. Nisy nanao skoto zay ndray andro. Zafady toko. Nanao skoto zay ndray andro de nisy namana anankiray tsy navita ny asa tokony nataony de ndray gropy ndray voasazy. De nare tsy manaiky ianao, za ve olona tsy nanao ninina koa de zako no voasazy. Fa neny Jesosy izy tsy nanao ninina fa andeha ho voasazy ary anaraka hatramin'ny ainy. Nala eloam-po sy ory indrindra izy. Ary nivaky tamin'ny olona izy teto nanao hoe 9:30 ary izy taminy fa diranovana loatra ny fanahiko. Toy ny efo faty. Mitoery eto fa miaraha miaro tory amiko. Nila olona Jesosy teto. Ndao momba hiary hivavaka. Ndao mba hiary hivavaka fa tena mafy amiko. Tena fa diranovana. De ohatranao io mihitsy
mitady mpitondram-bavaka tsy olana ianao mitady mpitondram-bavaka fa jesosy aza mba nila olona ihany koa iara-mivavaka tamin'ny tanaty ady aretina-bavaka ianao fa korazy adiny fasivy amy tempolo ary noho nandroso kelikely izy de nekoaka ka ny vavaka ny nalean jesosy teny tsy atory fa iakoaka tsy atory fa iakoaka ivavaka zana no alim-bavaka voalohany a 5 taona lasa amin'ny volana marsy io amin'ny volana marsy tsika raha sitrapon'Andriamanitra amen ka raha mbola verinaina somatsara tsika rehetrarehetra ka mbola tsy tonga jesosy a amin'ny volana marsy mba manana faniriana hanao hetsika tsika ina moa ny hetsika azo tsika teo fa tsy hetsika en ligne eto satria mety efa tsy azo atao tsony koa mivorivory am'izany fa mba ankarazany fa 5 taona nidirana mivady tanatin'izao fifoazam-panahy zao a amin'ny volana marsa ho avy io 17 mars teo jerentsika ny fomba fahatsika manantanteraka an'izay fa de maniry tokoa zay mivady mba ho marikena kely zany 5 taona inona moa zany kely ange zany e fa mba tsarony zany hoe 5 taona ohatran'izao hitanao zao ny ainany zany fahasoavan'Andriamanitra nanomboka niarina nandeha tamin'Andriamanitra nitandrina ny didin'Andriamanitra fa tamin'izany 5 taona laza zany no alim-bavaka voalohany tena teneniko anao isan'andro a mandeha mibalina efa roapotsiny zay eo amin'ny boaty eo Antaninarenina Kavo io efa roahana fotsiny efa amin'ny 5 maraina mbola te handia mbola tsy te hivoaka tsy mahita tory ridiridy ohatr'izao tsy te atory fa rehefa hoe alim-bavaka am'izay no atao anao alim-bavaka zay tam'izay tonga tany an-trano eny mpanao ireo olona ampivavaka anay tam'izany de misakafo anomboka am'izay fa de mididy am'izay maso nitambesaran'le de volo kely le mampatory reny io volomaso io nitambesaran de te fa nanao manomboka amin'ny valim-bavaka de samy mandohalika maka seza mandohalika nahazo hay ny koto salama ny olona ny fiainan'ny olona jerena avaty arina fantatry ny olona hoe natory jeren'ny olona mivavaka rehetra jesosy eo mihetsika ny lamony fa ny miaina tsotra ara-talàna fiatanam-posy filaminantsaina voa nanomboka de resotory eo ambonin'le seza zany ny alim-bavaka nataoko fa jesosy tsy zany ny alim-bavaka ataony ary za de teny aminao raha hiakatra eny Getsemane anao tsy zany ny alim-bavaka tokony ataonao maty antoka ianao raha miakatra eo amin'ny eo Getsemane miakatra ny tendrombohitra oliva ka atory ny alehanao eo ozy ny olona matory ka ianao io tsy matory fa mampirina fantatry matory io izy lamosiko milamina tsara mihitsy jerena avaty ary fiainan'olona tena misy bokany trosa fa nisy fiadanana ny olona mihetsiketsika tsara jesosy anao na tena zany ny alim-bavaka nataoko voalohany fa zay alim-bavaka zay tsy mahafaky zany natrosana ohatrinina ary natrosana ary zato ary tsy afaky zay alim-bavaka ataoko zay fa miakatra ao Getsemane mila zavatra mila voniny ianao ivavaka ery taona ahoana iza telo miravavina tao batisa zany iza mivita batisa ery taona lasa ohatr'izao Angela de iza alleloia arabaina nareo arabaina fa zava-dehibe zany mahafinaritra vita ery taona ny batisa nareo mbola io nareo ohatr'izao alleloia sary zany fa zoko rolis zoko fleur natao batisa de Angela alleloia arabaina nareo nangatsitsika tam'izany mahafinaritra zany Rolie de fleur de Angela tadidiko marina ny batisa andranam-pavy Angela fa nangatsika be mihitsy izy fa natao alleloia aherezina reo de lasa jesosy nekoaka de nivavaka amina firetany ray eo
ny angataka izy tetitsika sika tena olana nazo atsika nangataka rambany Jesosy raha azo atao de soronamiko ty kapoky ty dikan'izany tsy ho faty izy dikan'izany tsy voavonjitsika so ihany nekany lavolefona Jesosy so ihany Andriamanitra fa tsy nihaino azy loha teto raha io raha azo atao de ok soronamiko ty kapoka ity fa raha tsy zany de aoka tsy ny sitrapoky natao fanenao alleluia de ny valy moa mazava ho azy tsy nesorona tamin'le kapoka misaotra an'Andriamanitra tsika andininy fa 70 de nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory de hoy izy tamin'ny Petera ndray ry Petera ay tsy mazaka na miaratory tsy mazaka ny miara-tory amiko na de oraray ihany azy nareo zao ry avana ny fantaro ny olanao io atrehanao rery io ny lanin'ndre Jesosy ampianatra mba hiarivavaka taminy fa ina nataondrareo tratra ohatry ny nahazo ana alimbavaka de resy tory rehefa manao alimbavaka ianao rehefa hivavaka hitololambavaka ianao aza miandry olona tsy ny olona ny misy olana tsy ny olona ny mila mananiky ny avo fa ianao mila valimbavaka ianao mila tafavoaka anatin'ny olana io aza miandry ny afo ianao reny olona mieritreritra tena saharery ve nivavaka de tsisy nizaniza ka tsisy nizaniza fa ianao mila mitady an'Andriamanitra nefa aza matahotra ianao raha hitanao amin'ingy Andriamanitra ka hitanao rery halleluia tsy zarainao amin'izaniza Andriamanitra angeza be io anao rery raha hitanao am'izao halleluia ny olona natory ianao aza matory de Jesosy miareta tory sy mivavana reo mba tsy idinareo fakapana mety any fanafan'ny nofo tsy manakery nangataka fandroa ndray Jesosy niteny hoe raha tsy azo esorina amiko ty de tsy maintsy hosotroko de raha tsy maintsy hosotroko ary teoka ny sitraponao natao ary noho ny tonga izy de nahita azy natory ndray efa nilondolondo maso londolondo zany milondolondo ny masony satria mijery ohatry ny lasa efa romantika kely apafy zany fa teatory izy manao any efa nilondolondo ny masony ary rehefa nandao azy izy de lasa ndraika nivavaka fanotelony ka noho izany teny zany any intelo Jesosy ny nanontany Jesosy de mba tsy tokony ataoko ty Andriamanitra fa ohatran'ny marary loatra raha vakitsika ary any amin'ny Luka any amin'ny azafady any amin'ny le any amin'ny Luka nijeretsika de volazan'ny tenin'Andriamanitra fa andininy faefatra akitsika le Luka toko 2 azafady Luka toko 2 de le andininy 7:30 vakitsika hatrany amin'ny andininy 9:20 ary nivoaka Jesosy ko araka ny fanaony de nakao an-tendrombohitra oliva izy ary ny mpianakony naraka azy ary raha vao tonga tamin'izany tany zany izy de hoy izy mivavamba tsy idiranareo amin'ny fakapana ary izy niataka tamin'ny tokony indray mitorabato de nandoalika ka nivavaka izy nanao hoe raiko raha sitrako de soramiko ty kapoka ty nefa ka tsy ny sitrapoko any natao fany ianao ary nisy anjely nidina avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy ary fadiran'ovina izy ka nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy potraka de tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany tena tafiditra mihitsy Jesosy teto nivavaka toritory fo ary tena raha pisitsika tena hiditra anaty commencement tsika de hiditra anatin'izany hoe vavaka toritory fo zany tsika raha pitsoraka izy alleluia hitady an'io avo io tsika fa Jesosy tena tafiditra be mihitsy nivavaka tena feno misy fotoana mantsika mivavaka ohatry ny tsisy ninona
izy le olona raha eo amen sady mijerijery ny zavatra rehetra izy feno iahy sady ohatry ny sa izy mbola mijerijery any hoe zary misy inona ny zava-mitranga ahoana inona vaovao izy ahoana no firy ny maty tam'le accident izy may ve andekaleka ahoana raha eo feno iahy fenon'Andriamanitra azy eo ianao fa misy koa no mivavaka tena tafiditra ohatran' Jesosy tafiditra ianao mila tafiditra anaty fifandraisana an'Andriamanitra mivavaka ianao io olanao io mila vavaka mirehatra io olanao io mila vavaka tena mapotrapotraka ny dinitra any aminao io maherezy ianao mitady an'Andriamanitra ito ry havana ny olantsika ny aditsika ny aretitsika tena teneniko anao indrindra am'izao andro farany zao tsy maharesy azy tsony le vavaka le tsy miteny tsy manao n'iny reny petraka tsy fantatra tsony zay reny vavaka bitsibitsika reny misy olona mametsy ny olona mivavaka mafy vavaka miteny ary misy miteny hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikontranana na tompon'ny filaminana fa za tena teteny aminao fa Jesosy teto ny vavaka tsy ny vavaka bitsibitsika tena tany anatin'ny fonontany vavaka mafimafy kokoa efa mivavaka mafy izy teo nidina ny anjany njely namme inona namme ery anazy afahambola mivavaka mafimafy koa satria vavaka ny ilainy eto alleloia vavaka nge ny ilaintsika ry havany vavaka mafimafy miakatra eo amin'ny tendrombohitra oliva ianao am'izao fotoana zao ianao miakatra amin'ny tendrombohitra oliva misy olana ianao misy ady ianao mekara ndao hananika ny avo amin'ny alalan'ny vavaka ity zavatra nazo an' Jesosy ty de lazany ten'Andriamanitra ny dininy ny tsemboka an'izany de andao akiko hoe ary ny dininy de tahaka ny rà nipotrapotraka tamin'ny tany zao ny fanazavany ny siansa ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy io zany hoe tokony tsemboka no mivoaka de tsy tsemboka fa rà no mivoaka ohatry ny tsemboka zany de rà nisy namako zay mpiara-misotro toaka tamiko taloha de tam'izany efa niditra tamin'ny vavaka de nisy olana izy de nitaretikiretina ny vavaka de ny delivrena ry havana io namako io de efa tanaty délivrance tsemboka be mihitsy izy de fofona toka be mihitsy no mivoaka tamin'ny tena maimbo toka be tena maimbo alcool be mihitsy le tsemboka mivoaka tamin'ny alcool variny zay tam'izany tena zava-nisy zany zay izo mihitsy na délivrance tam'izany mivoaka tsemboka be izy délivrenao mivoaka ny fanahany tena tohiny hoe toka ny sotroa zany mivoaka tamin'ny tsemboka ny daholo afaka tamin'ny toka izy taorina zany tena nisy zay cousinko moa zany fa tsy hoe namako fa cousinko namako be afaka tamin'ny toka izy taorina zay ny Jesosy teto ny mivoaka tamin'ny masokoditrany rà fa inona ny mahatonga an'izany voalazan'ny mpandinika satria tsy azony ilo mihitsy fa naninona ary de voalazan'ny mpandinika fa zao no nahatonga an'io ony Jesosy tamin'io tena nalahelo be mihitsy ary rehefa nalahelo Jesosy de misy fotoantsika miteny loatra hoe malahelo be anao de miteny hoe ndray tena vaky mihitsy ny foko nahitan'le zaza tary way le accident tena vaky ny foko nahitan'le zazakely fa nodimandry ny ray aman-dreny ohatra le hoe vaky fo io tena zavatra misy ara-baky teny io zany hoe misy zavatra no le alahelo de misy lalandrà na misy tuyau le ohatry ny tuyau reny anatin'ny fonao any tena tonga de vaky mihitsy ary volazan'ny manam-pahaizana mpikaroka fa nalahelo mafiloatra zao de vaky ny fony de niparitaka de rà zany hoe Jesosy tsy hoe maty teoneo tsy maty izy tamin'iny fa nivoaka tamin'ny masokoditrany lasa ohatry ny tsemboka ny rà nalahelo loatra mantsy Jesosy tamin'io satria zao isaraka amin'Andriamanitra 3 andro sy 3 alina zany kery havana tsy mora taminy zany satria Jesosy tsy mbola nisaraka tamin'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainany fa rehefa hidina any amin'ny fiainantsika mantsy izy de tsisy an'Andriamanitra
tena alahelo izy Andriamanitra za ve te hisaraka aminao vaky teo ny fony ary potrapotraka tamin'ny potrapotraka andrany zany te teny aminao efa mangatsika koa ny enjana koa zany anampavangela de ary noho ny tsangana avy nivavaka izy de nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory ny nalahelo ny mpianatra naninona samy nalahelo ihany niakatra teny samy nalahelo ihany niakatra teny fa ny mpianatra natory de natory nalahelo ny fo amin'ny alahelo Jesosy niakatra teny nalahelo fa nidina ny anjely nampahery azy de nitsangana izy tsangana izy ary havana zany rano te teny aminao rehefa maty Jesosy de nidina tany amin'ny fiainantsika rehefa maty tsika de Jesosy nidina tany amin'ny fiainantsika izy misy an'le vavaka ohatr'izay ngeny amin'ny efitsika manitra tsy diso le ataontsika taloha nataonay taloha reny nidina tany amin'ny fiainantsika rehefa maty tsika de midina any amin'ny fiainantsika ary teo de raha versena fiainantsika zany eo am-baiboly be de be mihitsiny de afaka rehefa andefasana verset momban'izany ianao rehefa nandefasana mampiony eo fa zao natory nalahelo ny mpianatra fa Jesosy nitsangana avy teo nitsangana tamin'ny kery de hoy izy nahoana ny matory ianareo tsangana ka mivavah mba tsy hidirinareo fakapanahy lasa Jesosy efa mahery inona moa ny tranga teo Getsemane teo ry havana malala de taka ny presena oliva moka menaka Jesosy tonga teo ny voadra mihitsy no presena teo Jesosy de efa nomboka nandatsaka ny rano tsy fantatrao zany satria famiazana eo amin'io Getsemane io no voapotsitra zay rehetra miakatra ao de mivoaka ary anisan'ny niakatra teny Davida teo amin'ny tendrombohitra oliva de ny presena teo ary tena moka ny Davida zao ny menaka ny voaka tsy menaka oliva fa salamin'ny Davida Jesosy teo amin'ny Getsemane io Jesosy no nanangana teo Jesosy ny natsangana ka namafa nitondra famonjena ho antsika inona zany no nivoaka tany amin'ny Jesosy rehefa tonga teo Getsemane tondra famonjena ho antsika menaky ny famonjena asianao ry havana malala de teny aminao am'ty androany ity miakatra eo Getsemane anao am'izao fotoana zao misy amintsika eto ny olona mandalo ady ary hoy zany hoe fa tena mafy zany zavatra nilovako zany ry havako teny mbola nananao ny hery ndaotsika hiakatra mekary ianao metezy ianao hiakatra miantso anao eo atapon'ny tendrombohitra oliva Andriamanitra am'izao fotoana zao mekary ianao tendrombohitra oliva ndao hiakatra eo Getsemane tsika ndao hivavaka mafimafy kokoa ndao hitondra ny aditsika eo anatrehan'Andriamanitra eo atapy tendrombohitra oliva eo amin'ny sahan'ny Getsemane zay ny tanjon'Andriamanitra aminao io androany zay ny tanjon'Andriamanitra aminao io androany mila mananika ny avo ianao io fiainam-bavaka ao taloha mety mitena zange ole zangerana miteny aminareo za ohatra mandalo ady nareo de mety ambavaka de andaotsika hivavaka de izy nareo zange efa mivavaka ihany efa nivavaka ianao fa mbola tsy nananika ny avo ianao mbola tery ambany tery foana ianao nivavaka hatramin'izay mety vavaka pitsipitsika mety nietretinao am'zany mivavaka zany tsy fantatra tsy hoe mikipy de miteny de mivavaka zany fiainana
mivavaka zany fiainana jesosy de rehefa vamandraka ka aza mitsahatra vavaka aza mitsahatra aoky ivavaka mandrakariva mba ka tsoreraka ndao hananika ny avotsika ndao hananika ny avotsika ry avako malalako fa mila vavaka mahery vaika io vavaka io ady lalovanao io misy miteny efa mivavaka foana hatram'izay fa te haiza ihany tsy mety mivany io lana misy ry avana olana ikarana eny Getsemanea eny izy ny va taiza nefa nikaranao tamin'ny olanao taiza nefa nikaranao efa mba niezaka ve anao nananika ny avo ry avako malalako efa mba niezaka ve anao nananika ny avo hoe itia Andriamanitra fa tena anao effort ao manomboka eto ivavaka hitady anao eo amin'ny sahany Getsemane eo aza manaiky raha tsy mipololotra mitete menaka oliva ianao io ozy hoe mafy zany ady zany tsy ady mafy io fa Andriamanitra manapotsitra anao mba hivoahan'ny menaka avao aminao misy zavatra tsara ao aminao ao aorianan'io adinao io zay ravana malala nandalo ady mafy zay 5 taona lasa zany 9 taona lasa ary tena mafy tena araka ny teniko aminareo foana efa intelo aseka namono teny za hitanao hoe kivy tamin'ny fiainana 9 taona lasa ohatr' zao zany ay fiainana zany tsy te hiverina am'izany mandrakizay mifo amin'ny 9 maraina mialohan'ny hidirana miasa amin'ny 7 maraina mitotototo atraizatraiza ianao mitady vola mitady andaovana trosan'olona mirava amin'ny 12 alohan'ny hidiranao amin'ny 2 tsy mbola nisy tototono zany mandeha moto am'zany fandehako mitsofotsofika eraky ny tomobile eny amin'ny diga ary avana mbola mavita misongona tomobile amina tomobile mifanena tsy malala maty zany tsony amin'ny 12 miala ao andraro ampiasanako mandeha makany Tanjombato tany amin'ny galerie any Smart amin'le Tanjombato iny diozy ndre olona aty Ivato lasa ndre makeny Ivato tonga ny Ivato verina eny Ampatsakana tam'izany tadidy zany zay vao andeha hiverina hiasa mofo nohanina de miverina miasa aninona hitady vola omena tompotrosa mirava amin'ny 9 mafy zany fa misaotra an'Andriamanitra nitaritany niakatra teo ambony netiny teo amin'ny ino ty teo tendrombohitra oliva ry havana no potsipotserina teo anatin'ny vavaka nanamboka nananika ny avo de inona no nivoaka teny de zao mba hitanareo zao vokatry ny Getsemane zao zavatra henonareo isan'andro zao fandarana hitanareo etaeta nompo an'Andriamanitra io fandarana jerenareo tsy olona tsisy atao de mandeha manao an'io fa etaeta ao anaty nisy oliva mipotserina rado sy mampionina ny anarany teo atendrombohitra oliva de nivoaka vany misy andrata henonareo teo reny zao fandarana hitanareo isan'andro zao menaka oliva nitsonika avy ao anatin'ny famihazana oliva tao anatin'ny ady ianao mandalo ady io tsy olana io lo fahitanao azy androany fa za miteny anao fa nivokatra io raha hainao ny miakatra tendrombohitra oliva mananika ny avo anao anatin'io mitady an'Andriamanitra amoaka zavatra tsara be io de ataotsika ty de hitra ny tapany faharotsika rehefa aveo fa maherezy anao mila manaiky anao androany vonina ve anao miantso anao Andriamanitra eo Getsemane Andriamanitra am'izao fotoana zao miantso anao ry mama Valentine ry Beth Savary Rodine Marie ry Naël ry Elianary Izavy ry Tina Rakoto ry Zakary Elisabeth ry Herbetina ry Lantony Irina miantso anao Andriamanitra eo atapy tendrombohitry Getsemane androany tapy tendrombohitry oliva am'izao fotoana zao eo Getsemane
manaiky be anao. Ity antsonao miantso anao Jesosy mitala tany fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza anaraka anao tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza anaraka anao fa tsy fantatro akory fa ny fiainako rehetra evo very Pani fianako rehetra de fuvery ori tupo tsy mafuna io suvuvo pautana pianahana saputenako misalasala tsy funa olatsaka mbavaka kaitomany fanekena mbahotina Kanarovana watrany atrany feno falina ty foko Feno falina ty foko famalananao Pe fitia tsy mafoy Ka manora to tsy mahay fara tsy loza e fitiavanao azy angamba Para tsy loza ny fitiavanao efa very a angamba Efa very aho, efa very aho Favela kakiza anaraka anao tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza ekeko tsotriza ekeko tsotriza Alléluia. Mino fa tao anatin' zany izy zany a samy tonga tao anatin'ny saintsika daholo zany hoe Andriamanitra miantso atsika misy antsoantso eo tapitendrombohitra oliva amin'izao fotoana izao miakara fa te eo aminao ao izy Andriamanitra nisy fanatrehan'Andriamanitra tsy takatry ny saina tao nikasikatra anatin'ny fony Jesosy ary nitsangana aveo izy satria zao raha natao jery todika lavitra de tena resy Jesosy satria nikoaka ny tomany tamin'ny alahelo fa volazany tenin'Andriamanitra fa zafady nidina nisy anjely nidina nampahery azy avy amin'Andriamanitra raha vonina ny anakatra ny avo ianao a niakatra ny amin'ny tendrombohitra oliva ianao a hitady an'Andriamanitra amin'ny feo mahery ianao a amin'ny fo mangetaheta de za teteny aminao fa mitsangana aveo ianao mahery mitsangana avy teo Jesosy vonina hiatrika ny Jodasy izany Jesosy Kristy avy Nazaret zany ho izy ozy Jesosy tsy olona matahotra tsy olona malemy ny olona avy niakatra teo amin'ny tendrombohitra oliva tafahoana amin'Andriamanitra midina aveo olona mahery ny olona amintsika ny olona tsy tsika malagasy ihany matahotra tsika anatin'Andriamanitra matahotra tsika anatin'Andriamanitra matahotra tsika ho kitikitihana ny fiainantsika za taloha efa ilana andresy lahy de tokony mivavaka fa ozy aho hoe ty fiainako ty ve zao fiainako zao ve de tena ho taperina ve zao fiainana mahafinaritra zao Mieritreritra mihitsy fa ny fiainana mahafinaritra ny fiainako taloha fa zay ngeravana tena niaina taloha niaina tena hoe tena mamboly fety mamboly fifaliana de mieritreritra fa tena tana zany ny fiainana
de tsy fotsika kitikitian'Andriamanitra io satria mety amitsika io de tiatsika ihany ny azo valobavaka rehefa mandalo azy fa tsy tiatsika ny alana am'le toerana zao nefa riavana malala io fiainatsika io io fiainanao io raha mbola tsy ao am Jesosy ianao eritreretinao fa tsara io tsy tsara io androany tena sokafako aminaran Jesosy amy masonao fa tsy tsara io fa fotaka tany manga io fiainanao io fiainana tsisy endriny io teneniko anao zany Andriamanitra rehefa miantso atsika te mandray ny atsika eny amy fotaka daholo ny andraisan'Andriamanitra atsika eny amy fotaka mandreo ary androany te hiteny aminao amty tapany faharoa ty satria asiko tapany voalohany sy tapany faharoa ny toriteny androany ijery tapany faharoa tsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia safady bokin'ny Jeremia toko 8 ary ovakio koa aminaran'i Jesosy fa ao anatin'izay de misy vidéo alefako aminao de ao anatin'izay no amakiko ny tenin'Andriamanitra de hiditra am'izay tenin'Andriamanitra atsika am'izao fotoana zao misy fanoharana ny amy tany manga sy ny mpanefy ary ny anatra manaraka an'izany no zavatra tenin'Andriamanitra eto ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehova mitsangana ka midina ny antranon'ny mpanefy tany manga ianao ary any no ampandresako anao ny teniko halleloia de hitatsika fa misy olona ito de mpanefy tany manga ny asany reny avy ny fitaovana zay ilaina raha anefy tany manga misy fitaovana zay ilaina eo de reny teneny tamitsika tamy voalohany teo teto izy de nanapotra tamitsika rehefa tsika ny sary anamboatra fitaovana tsara tarehy vita amy tany manga ity vehivavy ity de iny aloha ny zavatra iangana korotana fotaka bolongana fotaka tany manga izay ampiasaina fitaovana mba hahatonga anazy ho endrika tsara halleloia de alaina le bolongana tany manga iny de atotona ohatrin'io de zao tsisy endriny fotaka fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe de nidina teny amy tranon'ny mpanefy tany manga ary indro manao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy ankodina zany de io plateau miodikodina io atao eo zany le fotaka de alefa makeo ary raha simba ny vilany ataony araka nefa mazana amseho amy tany manga ny tany mpanefy de atao ny vilany hafa ndray araka zay tiany mpanefy tany manga azy nanaovany azy io zany zay tiany raha matoa anaovana an'io fotaka io zay tiany anaovana azy io fotaka io hoy ny tena Andriamanitra andininy fadimy de tonga tamiko ny teny Jehova manao hoe moa tsy mahazo manao aminareo zay ataon'ny mpanefy tany manga va ry taranak'Israely ino tony tany manga eo ataon'ny mpanefy azy nareo de toy zany koa ianareo eo an-tanako halleloia de io tany manga io tsy afaka miteny inona moa ty ataonao fa maninona ny ataonao boribory ohatrin'io tsy mahay miteny io tany manga io fa mipetraka ahodina eo fotsiny no zavatra hainy de hitatsika tsara fa arakaraky ny odikodonan'le izy eo de manomboka misy endriny ilay fotaka be teo ohatra tsy mampino io zao le fotaka be natotona be teo fa eo an-tanan'ny mpanefy ary le mpanefy de mahay hainy tsara ary manao azy ndray asina rano kely ozy izy de ndray asina kely an'le éponge kely iny any anatiny de efa misy zavatra anatin'ny sainy ao io olona mpanefy tany manga io de efa misy zavatra anatin'ny sainy le tany manga tsy misy ninona ao anatin'ny sainy fa izy de tany manga eo ihany tsy fantany ahoana nefa rako tsy fantany zany fa le mpanefy mahafantatra hoe ataoko
ngezangeza ny vavany a na andeha ho ataoko takiny ahoana ny poziny a de andeha ampiasaiko an'ity fitaovany ity a de hovaiko kely ndray ataoko lasa botabota kely na lavalava kely na zay zavatra hitany fa mety ao aminy hitanao zay de vita le izy iny le fotaka teo le fotaka ray tanana teo a na afitanana iny zavatra iny de io vita izy efa vita zao io iny le tany manga teo halleluja mbola mitoy ary iny sary iny a rehefa mitoy izy iny a mbola afanaina kely iny zavatra iny a de mbola asina afaka asina lokolokony a de asina vernis a arakaraka zavatra tiana tongavana ny fiainanao io a ny fiainatsika io aza mirehare amin'io tsika raha mbola tsy manana an' Jesosy fa mbola bolongana tany manga tsisy endry ny fiainatsika io diso ny olona mieritreritra tena zao ny fiainana tsara zao fiainako mandeha makany amin'ny boîte de nuit zahako manana vehivavy anankifiry hono lehilahy za manana namana firy haiko daholo ny lalina makarisy makatsy firy ny tomobiliko tsara tare firy ny tranoko fa mbola teteny aminao foana hoe mbola bolongana tany manga io anan'Andriamanitra programa nefa fiainanao io aza kivy amin'ny fiainanao io raha mandalo olana mafy ianao am'izao fotoana zao raha ozany hoe tsisy endriny mihitsy ty fiainako ty efa ndray 15 taona ko aty mbola tsy nahita mangirina teo amin'ny fiainako ry abako Andriamanitra tena te hampiakatra anao eo ambony ankodina io iny plateau miodikodina iny le ankodina tena tenin'Andriamanitra teo de atao mateo le fiainana ratsy be iny de manomboka miodina ary misy aminareo reo efa manomboka miodina eo ambony ankodina ny fiainanareo de tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny zavatra mitranga inona ary zany mahazo azany toetry miodikodina azany miodikodina efa nanana programa amin'ny fotoana anatotona ny mpanao tanymangy iny an'iny fotaka iny eo ambony ankodina de efa tonga anatin'ny sainy ny zavatra tokony ataony amin'io mbola tsy fantatrao mihitsy zao zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainanao ozany hoe de iny ty ny efarako to lasany de aty amina vavaka en ligne ohatry zao ny efarako am'izao alina izao zoma manifika anao aiza anao taloha aiza ny fiainantsika zoma manifika zany za raha taloha tenako anao amin'ny firy zao zao tsika amin'ny ray atoandro amin'ny ray alina azafady am'raika amby folo alina ny fiainako taloha ohatry zao efa miditra anaty efa anaty biara indray am'izao milohan'ny andehanako anaty boîte de nuit de mbola any amin'ny biara aloha de manao biara zay de idina amin'ny biara satria kozanako any no mitazona le biara idina io amin'ny ray de lasa am'izay mitety boîte de nuit tsika eo firy tavoangy fahafiry zao ny sotroko ohatry zao raha tam'izany andro zany za de olona tena mivoakal latsinainy talata hatramilady tsy ry havana tsy zany ny fiainana tsara mbola ratsy be mihitsy ny fiainana iny meteza anao androany mampidirin'Andriamanitra eo ambony ankodina ho atotona eo ambony ankodina ny fiainao de hanomboka iodina amin'ny fotoana ianao mijery an'ity fandarana ity mamy fotoana ianao manomboka miditra amin'anatina tontolo ara-panahy ohatra n'izao jerenao zao de manomboka miakatra eo ambony ankodina zay ny fiainanao misy aminareo vo ray andro niakatra teo ambony ankodina misy aminareo efa ray andro herinandro misy aminareo efa ray volana fa ny zavatra tsy fantatreo misy zavatra mitranga eo misy zavatra mitranga eo inona ary ty mahazo ao izy ianao tsy fantatrao zay mahazo anao fa Andriamanitra efa mafantatra ny tiana tongavana amin'ny fiainanao de miodina ny fiainanao teny zava-mahafinaritra manomboka misy forme am'izay ny fiainanao za mino
fa nomboka taminanomboka ny vavahano nametrahano ny fianao ampirantanin'Andriamanitra. Eto amin'ity fandarana ity no ny fantatro a satria etsika no miona. De mino a fa mahatonga anao mbola tonga eto androany manomboka efa mahita forma enonao manomboka misy tanana mikasika anao. Ny tanan'Andriamanitra io. Tany hoe tany manga teo manomboka tazoniny amin'ny tanany. De eo amin'ny tazomany tany eo manomboka misy forma. Halleluja. Andehanao olona tahaka atsika isika ozy Andriamanitra. De manomboka formen'Andriamanitra ianao ambony akodiny. Io fiainanao io raha tsy miala eo ambony akodiny io ianao, ny ialana eo ambony akodiny io ryabana. Efa vita zavatra tsara tarehy ohatriny. Tsy tany manga bolonga tany manga tsony ny ilanao eo. Fa miala eo ianao. Halleluja. Efa vita. Fitaovana tsara tarehy be. Zavatra ilaina. Zava-mahateo ty, zava-maty. Mafinaritra. Ho ataon'Andriamanitra mahateo ty ange io fiainanao io e. Aiza ny tanteran'Andriamanitra zany? Ianao tsy maintsy miakatra ambony akodina aloha. Aza matahotra anao hiakatra ambony akodina. Aza matahotra manantona n'Andriamanitra. Aza matahotra ry havana. Miditra amin'ny tontolo ny fanompona. Fa eo ny ahafahan'Andriamanitra mamboatra ny fiainanao isendriny. De ho amboarin'Andriamanitra araka ny sitrapony amin'izay io fiainanao io. De tsy ho fantatro mihitsy zao takiny ahoana ny afaranao fa tsy ho ela. Isy olona hiteny aminao way ka anareo lasa ohatr' zao. Ary ianao amin'izany fotoana zany ho lasa dranomaso mieritreritra ny fiainao hoe Jesosy ty nefarany ny fiainako nataonao. Tsy nefarany ratsy fa ny nefarany tsara. Tany manga eo ampirantanin'Andriamanitra ianao. Atolory le tenanao io fiainanao bolonga tany manga io. Ndala miazakazaka mety toraka eo ambony akodin'Andriamanitra. Mekara eo ambony plateau ahodin'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao. Mekaraky ny odonany no manomboka sy nikasian'Andriamanitra n'ilay olona manomboka misy forma amin'izay ny endriny. Manomboka misy endriny amin'izay izy. Jereo ny fiainanao e. Ray volana lasa ohatr' zao ianao. Mbola taiza ny mety fiainanao. Enim-bolana lasa. Herintaona lasa ohatr' zao. Raha herintaona ianao zay nanomboka teto. Taiza ny fiainanao herintaona lasa. Bolonga tany manga. Fa nanomboka inona amin'izay zavatra nitranga. Mihodina isan'andro eto tsika. Isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina ndraindray tara. Fa manomboka mihodina ianao. De jereo ny fiainanao fa manomboka miova. Amen. Ry havako manalako. Te amboatra ny fiainanao Andriamanitra. Raha nanaiky ianao tanatin'ny niriny a. Hoe tompo tena ikeko tsotro zao. De mekara eo ambony akodina ianao amin'izao fotoana zao. Mekara eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra. Eo amin'ny toerana metrahan'Andriamanitra anao. Tsy tonga fotsiny eto ianao. Tsy tonga fotsiny eto ianao. Aza velanao andalo fotsiny zao fotoana zao. Fa fotoana ahafahan'Andriamanitra mamboatra ny fiainanao efa tsy mahateonina anao efa tsy tianao io tsony. Mbola iova tena any amin'le tena mahafinaritra. Io fiainanao io tena isendriny. Na ianao io aza iova endrika ary avana malala. Iova ho mahateo ty. Tsy bolonga tany manga zany tsony ianao. Fa ho tonga fanaka tsara tareha. Ho tsiriritin'ny olona. Tsy ho tsiriritin'ny olona amin'le ratsy a. Fa ho tonga olona mahateo ty. Atonga fiainana mahateo ty ka hiteny olona sambatry nareo. Mba te ho tahaka nareo zay. Androany. Andaotsika ny olo tena anaty an'Andriamanitra. Aza miteny hoe fa maninona ny fiainako ny ohatr' zao. Tian'Andriamanitra raisina tanana ny fiainanao. Le tanana kasika atsika forme atsika iny ohatry tsy mahazatra atsika. Ary hitady ity fa andraindray tsika ry havana malala. Mahatsiaro hoe ampijalin'Andriamanitra. Zay taloha akany ambanivohitra zay vakansa. De tadidiko mihitsy mandeha makany anaty rano zay a. Any zay ny ampandrona. De misy olona zay a. Mitondra borosy izy. Tany hoe borosin-damba reny. Le borosy reny. De hosorana savony zay de kosehany an'iny lamosiny.
marary tena mitomany mihitsy eritretenao zazakely io de kosehanany reny le brosany reny de mitomany marary mitsapatsapa mihitsy fisy tsy mieritreritra io mampijaly anao fa ny ao anatin'ny sainy manadio anao fa ngaha de tsy koko tena hoe takany ahoana ny ateviny no kosehana ny brosy fa marary misy fotoany tsika manatin'Andriamanitra mieritreritsika marary Andriamanitra zany io zany mandalo ady tsy mandalo ady ianao diovin'Andriamanitra ianao mety eza ho diovin'Andriamanitra tsy voatery safosafo tsy voatery hosorana savony fotsiny ao rehefa diovina misy fotoana mety kosehana kely ary fanadiovan'Andriamanitra anao nendray ohatrany somary marary ny fanefen'Andriamanitra atsika nendray ohatrany somary marary atsika eo ambony akodina fa zao fotsiny zavatra teneniko anao tsy manana programa ratsy amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy manana programa nimba ny fiainanao Andriamanitra fa manana programa nangana ny fiainanao Andriamanitra mekara eo ambony akodina ndao petratsika petratanan'Andriamanitra ny fiainatsika ary afaka malalako de tena hoe tompo intia tefeo amboary halleluia voninahitra n'Andriamanitra mino fanampirianao ny fiarahantsika androany sady mila mananika ny avy miakatra eo amin'ny tendrombohitra oliva ianao no mila miakatra eo ambony akodina ho amboarina am'izay io fiainanao bolongana tany manga tsy misy endriny io ho amboarina fiainana ho amboarina atao lasa fiainana misy endriny tianao Jesosy ary raisy mihitsy fa tsy tonga tompony fotsiny taminao ity tenan'Andriamanitra ity androany ary afaka malalako atolory ary ny tenanao androany de tena hoe tena Andriamanitra tena eo an-tananao ty fiainako ty fa eo koa ny ametrahako azy eo aminao tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra ivavaka tsika aorina an'ity Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roll. For the lights along
ataontsika rehetra iara teny hoe tefeo ny foko tompo alleloia miandra ny fonao io andriamanitra tefena mbola bolongana tany manga ho a Andriamanitra tefeny ny fonao alleluia Jesosy Jesosy sotra Jesosy sotra ny amin'ny teninao sotra ny amin'ny fotoana izay natrehanao teto indray andro any Jesosy dia misotranao fa dia tonga teto indray izay tamin'ity androany ity ary inona fa nandray avokoa ny teny rehetra izay mitorianao ampitorianao teto Jesosy Nangatako aminao dia mba tsisy horaraka tany zany fa mba ho avy tokoa izay tsirairay avy reto Jesosy dia hiezaka nahanika ny avo hiezaka hianika ny tendrombohitra oliva atongavanay eo Getsemane hitady ny tavan'Andriamanitra takanao ny tady an'Andriamanitra Jesosy eo dia fanainao masina koa ny aprisika ny reto izay tsirairay avy tsy salasala hiakatra eo ambony akodina mba hiodina eo zay ka ho amboarina ahazo endrika ny fiainanay dia tena hoe hiala amin'izao fiainana bolongana tamin'ny manga tsy misy endry ny fanana fiainana tsara sy mahafinaritra Andriamanitra eo ampelatananao ny ametrahana ny fiainanay ary lay mpanefy tany manga tsara indrindra lay mpanefy tena mahay lay nanefy ny fiainan'olona maro dia maro tsy voatanisa ny fiainan'ny olona rehetra voasoratra tao amin'ny Baiboly teo ampelatananao avokoa Andriamanitra ary fiainana ratsy avokoa ny angany fa rehefa nijanona teo ambony akodina teo amin'ny tontolo ny fanomponanao Andriamanitra dia namboarinao ny tsara ny tsara ny tsara ny fiainana ndeto izay tsirairay avy Andriamanitra nahatsarainao nge ny fiainanay Andriamanitra mahatsapa nge zay Andriamanitra tena hatsarainao ny fiainanay
misaotra Andriamanitra. Misaotra dia ampaherezo ataovy manam-paharetana maharitra mitoetra ambony akodiny izahay mba hanefenao ny fiainanay hanananay fiainana mahafinaritra, fiainana tsaratsara kokoa hatrany Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra fa tsara ianao ilay mpanefy ary izay dia manaiky izay tianao hanamboarana anay Andriamanitra, izay manaiky. Inona ny programanao, inona ny ao anatin'ny sainao amboary izay fa vonona izay Jehovah Andriamanitra, amboary araka izay tianao. Itya irao aho ndreto izay manolo tena androany, manolo tena ho amboarina ny fiainana, manolo tena homena fiainana mahafinaritra. Tsy angatakandro intsony izay Jehovah Andriamanitra, tsy angatakandro intsony izay Jesosy aho, fa fantatra efa misy menaka oliva ty anatinay aty, mila mivoaka izany mba ho toriana amin'ny hafa, mba ho ampahitana ny hafa, mba ho reharehanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy aho. Ny dia voisa Satana dia afatro am'rano tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'izay voatory teto androany, fa tsy maintsy hamoa avy zato eny anatin'ny fondretolona ireto izany toriteny izany. Misaotra Jesosy malala. Raha misy ny tsy voalazaka anao malala ny mahasoa dia anao mihoatra lavitra no izay mba nieritreretinay ianao amin'ny fiainany reto olona tsirairay avy. Tsofina rano amin'ny anaranao Jesosy ny olona rehetra izay manatrika eto androany, tena hoe omenao fiainana mahafinaritra, tena ho amboarinao ny fiainan'izy ireo, ary ho tafaray aminao eo tendrombohitra oliva. Dia hitsangana avy eo zahay, hitsangana avy eto zahay, olona mahery, hiatrika ny hoavinay, olona hisandratra izahay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Teo am-pandoliana nahatongavanay tsirairay avy teo tongotrao, netoraka teo an-tongotrao, fa natsanganao teo izahay, dia nosoranao ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery avokoa. Misaotra Jesosy aho, misaotra Jesosy aho. Anao ny voninahitra, ianao rery no navita an'izany teo amin'ny fiainanay, dia atolotra ianao ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny fiainana maro izay hovainao sy efa novainao teto amin'izao fandaran'izao Jesosy, fa ianao no nikasika ny fiainan'reto olona ireto. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoan'izao ray havanao malala, hivavaka ho an'ny firenena ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Andrina Suzel avy any Suisse, izy ny hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Tany tompo ary anabavy Suzel. Tany tompo pasitera dia tany tompontsika rehetra, mbola rehevavaka aritsika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra renay tsara indrindra, makasitraka anao izay Jehovah Andriamanitra, makasitraka fa tena hoe voatory teto indray izany teny mamy avy aminao izany. Misaotra Jesosy hanao ny tantananao connexionnay Jesosy malalaka, mbola nahafahanay mieno an'izany teninao izany satria tena nahery tokoa izay tao anatin'izany teninao izany Jehovah Andriamanitra. Makasitraka anao izay raha eo satria tena tianao tokoa izahay Jesosy malalaka, satria mbola tena nomenao an'izany teny fampaherezana izany indray androany. Dia misaotra anao izay nohony amin'ny nataonao rehetra tamin'ny fiainanay Jesosy, satria tena tsapanay fa ianao tokoa tena namola volanay natozao anay Jesosy malalo, ary tena hoe nanaiky ianao izahay matoa mbola nitaninao fiainanay tsirairay avy, matoa mbola toy izao izahay Jesosy malalo. Dia satria izahay nanaiky nandray ianao, satria izahay Jesosy malala nanaiky ny roso nanao ezaka Jesosy, dia isaoranay ianao izany, isaoranay ianao izany fa nay masonao, satria ianao nandresy lahatra nay tsirairay avy nahatonga anay hiresy lahatra ny ianao dingana sy hiroso bebe kokoa ny amin'ny fanomponanao Jesosy malala. Dia eto izay Jesosy malala dia mitondra mbavaka ho an'ireo namanay izay mbola tsy resy lahatra Jesosy, mbola misalasala foana izy ireo Jesosy, miandray ianao, ny tena hoe hitoky aminao, ny tena hoe hametraka ny fiainany manontolo eo ampelantananao Jesosy malalo. Dia mbola nomenao fotoana indray izay izy ireo Jesosy malalo, mbola afaka mandray ianao Jesosy malalo. Fantatray Jesosy fa efa tsy ela tsony ny fiavianao Jesosy malalo, fangatanay Jesosy malalo fa nainao masina mba tena hoe mbola hiasa ao anatin'ireo izay mbola manana fisalasalana ny roso Jesosy malalo amin'izao fotoana izao, mba tena napakevitra izy ireo Jesosy malalo fa tena hiroso, tena anao dingana, ary tena hoe andray ianao tokoa sy tady ianao marina tokoa Jehovah Andriamanitra.
soatra rainy amin'ny teny daokan'izany teny zany Jesosy mba tena hoe amoha zato eliny anatiny fonay tsirairay avy izay nandre izany teny zany Jesosy eo daokan'izany teny zany Jesosy mba tena hoe iraikitra ny anatiny fo sy sainay Jesosy fa tena hoe ho resy lahatra tokoa izay tsirairay avy reto Jesosy malalo ny tena hitady ianao marina amin'ny fonay tokoa Jesosy Jesosy malalo tonga indray ny fotoana Jesosy hitondranay ambavaka ny firenenay Jesosy malalo tsisy miafina aminao Jesosy malalo zava-mitranga ao anatin'ny firenenay Jesosy mamelo ny firenenay fantrana tompo mamelo ny firenenay ny aretina Jesosy mamelo ny firenenay Jesosy malalo ny fahotana rehetra ny fahoriana rehetra Jesosy malalo angatanay famindramponao Jesosy mba tena hoe hirotsaka amin'ny firenenay Jesosy malalo fantatray Jesosy fa tena hoe anota tokoa malagasy Jesosy satria mbola betsaka ny fanompotsapy izay ao anatin'io firenenay io mbola betsaka tokoa ny olona izay milaza mipavaka Jesosy nefa tsy mitady ianao amin'ny fony izy ireo Jesosy malalo dia angataka ny fanenao masina izay mba tena hiasa ny anatin'ny malagasy tsirairay avy amin'izao ora sy fotoan'izao Jesosy dia tena hoe andesy lahatra n'izy ireo tsirairay avy ianao Jesosy tena ho tonga sain'izy ireo dia hiverina aminao ary mba tena hoe hisy fifazam-panahy lehibe ao amin'ny Madagasikara nay alohan'ny fiavianao Jesosy mba hahatonga malagasy maro Jesosy mba ho voavonjy noho ny amin'izany fifazam-panahy izany Jesosy malalo mamindra fo Jesosy amin'ny firenenay io tompo malalo mamindra fo Jesosy amin'ireo mpitondra anay ianao isany ambaratongany mamindra fo Jesosy amin'ireo mpitondra fivavahana izay tena hoe manaraka ny fahamarinanao tsy mitory izay tena fahamarinanao Jesosy aokany ianao ny ampiverina an'izy ireo aokany ianao Jesosy malalo ny tena hoe amangy an'izy ireo ka ho tonga sain'izy ireo dia mba tena hoe hitory ny teninao sy ny fahamarinanao marina Jesosy malagasy rehetra tompo malalo Jesosy malalo jereo Jesosy ireo izay marary amin'izao fotoana izao anao any Jesosy ny anasitrana an'izay marary rehetra Jesosy anany amin'ny hôpitaly n'aiza n'aiza misy an'izy ireo amin'izao fotoana izao jerevy ireo tsy manako hoanina Jesosy malalo ianao aneny anome sakafo an'izy ireo jerevy Jesosy malalo ireo any ampigadrana ianao ny amangy an'izy ireo jereo Jesosy malalo izay rehetra manana olana Jesosy daokany ianao mba tena hoe hijery an'izany Jesosy malalo tsy adinonay ny mangataka Jesosy malalo ny fianakavianay izay mihaino izao fandaharana izao indrindrandrindra Jesosy malalo daokany ny tananao mahery mba tena hitantana siaro an'izy ireo indrindra amin'izao aretina izao Jesosy aokany ianao Jesosy malalo ny tena hoe momba an'izy ireo na dia noho ny aminay izay mijoro izao Jesosy malala dia izany angatana eto anaty anao Jesosy ary misaotra anao sahady satria fantatray Jesosy efa tena efa niaro an'izy ireo ianao ary mbola hiaro an'izy ireo koa ianao Jesosy malalo ary tsy niara-nofon'izy ireo ihany angatana efa indrindra niara-panahyn'izy ireo Jesosy engany mba tena ho resy lahatra koa izy ireo engany efa nenao masina mba tena hoe amangy an'ireo mpianakavianay ireo Jesosy mba hitodika aminao mba tena hiala amin'ny fahotana Jesosy mba tena hoe hitady ianao tokoa amin'ny fon'izy ireo mba tena hoe tsy atahotra ny anantona anao fa anao ezaka Jesosy mba ahafahany tananao mitsotra amin'izy ireo tsirairay avy tompo ary indrindra fa mamonjy ny fanahin'izy ireo Jesosy dia mino izay efa nenonao izany vavaka izany Jesosy malalo Jesosy raha hisaraka eto tsirairay avy reto Jesosy malalo dia ny vatanay sy no hisaraka Jesosy fa ny fanatrehanao dia angatanay mba tena hoe ombanay amin'izay misy anay tsirairay avy Jesosy aokaniny andefa ny anjelina anao mba tena hoe hitovy manodidina anay amin'izao alina izao Jesosy malalo ary ireo izay efa mifoko Jesosy dia anao aneny ameny tontolo andron'izy ireo ny rahanao aneny andrakotra ny momba an'izy ireo tsirairay avy Jesosy mba fahan'izy ireo mahita ny voninahitra ao foana dia tahirizo izay Jesosy malalo tahirizo fanay masina tahirizo foana izahay Jesosy indrindra fa ny hafanana any anatinay ihany dia ampirehety foana Jesosy malalo mandra-piavina ho eny amin'ny raha hoalandro dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy midera sy ny lazara voninahitra dia tolotra eo anao rery ihany mandrakizay Alleluia amen Alleluia so raha tsika raha navavitsika Suzaila izay nitondra zany vavaka mirehatra efa vavaka any tendrombohitra olivo zany Alleluia dia misaotra anazy tsika tamin'ny vavaka mirehatra dia mitombosotra mitombo fahasoavana
dia mandrosoatrany a dia Andriamanitra ny hamaly fitehana rehetra izay nandray anjara teto tamin'ity androany ity. Tapitra ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra intsony indray aloha fa dia efa mandeha ny akiradio.radio 12345.com averiko akiradio.radio 12345.com afahanao mieno no japeo akiradio misy toeteny isaky ny adiny 3 amiray amin'ny 7 folo maraina amiray amin'ny 7 arivo. Amin'ny alahady verinao zao fandarantsika zao amin'ny folo maraina. Alleluia. Dia amiray kosa amin'ny lahady ny fandarantsika rapitso sabata no miverinao. Manatsanao sady hiara hitandrina sabata aminay raha mipitso. Manomboka amin'ny 7 maraina tsika dia efa anaty commencement akira miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo amin'ny 7 maraina. Dia tsika kosa moa amin'ny groupe miara manao commencement manomboka amin'ny 1:10 na amin'ny folo sasany eo. Dia fiarahantsika be sy ny maro eto kosa ny live rapitso manomboka amin'ny 2 ora sasany miaraka amin'ny mampionitsika anaty fiankofana sy fiderana. Dia avy eo miaraka amiko anatin'ny toriteny. Samy tahin'Andriamanitra. Sotranao na hatrany fara raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay dia mitombo fa saovana mitombositra isika rehetra. Alohantsika amin'ny Jesosy lanitra Jesosy dia rapitsika dia efa eo neto. Fa ny fandarantsika kosa ny vavaka fiambenana dia amin'ny alahady amin'ny alatsinainy tsika indray vao miaraka eto fa rapitso alina sy amin'ny lahady dia tsy misy. Tahin'Andriamanitra mahireza daholo nafinaritra ny fotoana mamy ny fiarahana niaraka taminareo dia tahin Jesosy daholo dia tafandriamandry dia Andriamanitra hitahantsika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Mahireza daholo.